manomboka eto namana fitosoa andriaman servelo izay menadano no iaraisalahy apita mivantana ny zava-misy eto amin'ny Coliseum eto Antsonjombe miarabanao fitosoa andriaman servelo miarabanao nata mahay avy eto amin'ny Coliseum Antsonjombe izahay amin'izao fotoana izao efa maromaro ihany ireo olona manatitra tena rakitra marina tokoa izy ty raha resaka vola no tenenina satria samy mitondra izay fony ny olona tsy ferana io na ariary zato io na roanjato io na mihoatra n'izay fa izay no atao hoe izay foy fa raha ny eo am-pelatanana amin'ireo vata misy vola eto amin'ny Coliseum zany satria misy ireo vata 10 miparitaka any anatiny any 3 miparitaka any ny 2 aty ambavahady aty fa misy koa ireo guichet manangona vola koa izy ireo izay ambonimbony no arotsaka ao anatin'ireo guichet ireo natao mahay avy ka eto amin'ny Coliseum zany dia ahitana guichet 4 raha araka ny vaovao azonay mo ny vola voangona ao anatin'ny guichet ireo no azo isaina aingakaingana raha amin'izao moa izy dia efa mahatratra any amin'ny 707 sy 10 alina sy 9 hetsy ariary na 3,289,000 francs ny vola voangona ao anatin'ny guichet miisa 4 fa ny vata fandrotsahana moa zany natao aizahoaiza ny fomba anisanana io satria mbola eo am-pandrotsahana mihitsy zany ny olona amin'izao fotoana izao dia ijeriry dia maninona ndry mandatsaka vola ao Mijery Malagasy nahita ny fahavazana izay nitranga tany amin'ny fahatatsiny dia tany nampalahelo sy nanona fontsy iren'le nanjoan'ny latany dia mba mandray anjara kely izay mba voatsirambony tanana hatramin'ny kisikely zafikely dia mampahiren'ny any atsimo samy gasy daholo tena tokony antondintsika ty zany androtsaka izay foy ho an'ireo havantsika any atsimo any Time
Manasasika anaraka an'ireto ataon'ny ankizy reto a raha misy ny finiavana sy fitiavana zay vao tsirambony tanana sy vokatry ho fo nasaloha ijojoby iresaka kely vetivety amena zoky jojoby salama tompoko salama daholo za io ranomarina tonga tsy nantsoina satria tsy tantoko le izy tsy androko le izy eto ambonin'ny sehatra moa efa voalazan'ny namako teo a nitarika tanà gospel choir isan'ny tariky ankafiziko ary inona moa ny antony ankafiziko nitariky TGC a isan'ny niantsoa izy reo ibebaka jojobya mitongaby anao ampindramo le feo a isika ndeha idera iza zay nianatra ny hira tao am-piangonana rehefa nahay ny hira indraindray variagna tagny amin'ny trano mpandihizana amin'ny alina karazany very zany nantson'izy ireo a niverimberina ankasitrahako azy foana izany ka iza io tsy nantsony fa za tonga zay le izy io ny antsika izao ny nivimbina lamba sy sakafo atolotra ho an'ireo havana any atsimo eto ihany koa ny avy eo amin'ny syndicat ny mpanakanto aloha izay anentana antsika ny tokantrano any iantsony rehetra mba ho tonga hiatrika izany fanomezana izay voatsiramby-tanana no azo ilazana azy ihany koa ary azo itenenana azy ihany koa ny fiaraha-fisaisakina ny rehetra amin'izao misy ny fahavoazana any atsimo izao manahoana iza hoe tsika amin'izao fotoana izao raha maromaro ihany ny fanodiavina manahoana ny fidiran'ny vola manahoana ny fahatongavan'ny entana ary manahoana ihany koa ny hetsika zay tanterahana ato amin'ny Coliseum amin'izao fotoana eny namana anatany falomeraban'ny mpijery sy ny mpiaino ny radio télévision malagasy zany zay ny zavatra misy aloha dia tena mampetako tokoa ilay fifanampiana ilay asa fanasoavana ataontsika malagasy ray manontolo satria tonga tsy misalasala na tanora na ankizy na ray aman-dreny ny ankizy mpianatra zao dia hita mihitsy hoe tsy mianatra ariva dia tonga ka mbola manentana ihany atsika any an-trano mba sady miala voly no manala didy mifanampiana androavatsika dia hatramin'izao zany amin'izao oro amin'ny tenitsika zao amin'ny roa sasany amin'ny telo dia midodododo koa n'olona ny namana mpanakanto moa dia zany amintsika zany fa lasa ny mamba misosoka amin'ny voay dia tiako tenena ndray zany dia tena samy mitondra ny anjara biriky tokoa
zay ny fanentanana atsika dia tonga avy misy manontany mantsy hoe manahoana marina inona ny zavatra tena azo entina akoatran'ilay hoe tsy paipaika na lay vola hita any am-paosy azo aterina ho an'ny ety amin'ny Antsonjombe le vola ihany ve ny andrasana roa sa andrasana ihany koa zay fitaovana na zavatra hafa tokony azo anampiana ny namana ny etsika. Misy zavatra afaka eto zao hitantsika eto misy varavarana telo lehibe zany hoe enina moa zany a dia le teneniko teo mampihetsi-po a dia akoatra ny entana any an-trano lamba sy ny sisa dia misy koa hitanay ao vilia zinga zavatra ho an'ny lakozia zany misy so misy koveta ho an'ny fanasana lamba satria zavatra niarana hita daholo zany reny hoe tena dia miankina amin'izay misy foinao sy izay fotsirambotany reninao karazana entana zay misy a omeny ry zareo. Isorana ny sortena ny syndicat ndry matodony andriambalina izay mitondra izay fiantsona isika any atokantrano izay antsona marina isika mba ho avy eto amin'ity coliseum ity mba hifanometanana amin'ireo havana any atsimo. Raha ny zavatra hita fitosondriamasy arivelo dia misolosolo ihany ilay vaty eto alohantsika eto manahoana ny fahitanao ny fandratsahan'ny olona izay hoentimana anampiana ny havana any atsimo izay. Ia, raha tato anatin'ny adiny iray zao a nametrahana baoritra teo ny esorina aloha ilay vata voalohany dia efa misasaka ilay baoritra zao ary efa ny esorina hoentina hoisaina le vola ao dia le vata teo indray zao no naverina eo midika izany fa dia mazoto tokoa ny olona mandray anjara na dia ao anatin'ny fahasairana nary hoy ny sasany dia tsy maintsy mitondra ho an'ireo havana zany no atao hoe malagasy atsika dia ny fitandrona ny fihavanany. Betsaka ny olona tonga tsy ferana izay arotsany eo arakaraka izay ananany any am-pelantanany ihany no arotsany eo raha ny entana aloha amin'ny vavahady anankiroa amin'izao efa miavoza dia miavoza ny entana aterin'olona ny ankamaroany moa zany dia ny kojakojan-dakozia sy ny lamba fitafy tsy ferana izay mitondra fitaovam-pianarana ho an'ireo mpianatra any amin'ny faritra atsimo andrefana tratra ny rivodoza Haruna ireny. Tanjozotra tokoa ny olona andelo ho anontaniantsika ireo olona tonga eo ambavahady eo. Azafady madama, inona nahatonganao nakaty amin'ny coliseum ty? Amile hoe misy an'ireo zareo le tsabona le any misy ty. Inona zao fandraisana anjara ny etinao? Manolotra fanomezana kely ato. Aiza nakao iny? Inona nahatonganao makaty amin'ny coliseum ty? Andeha aninona ty ndre? Hijery fety anaovana fanampianan'ny olona le sabony any atsimo. Ho anareo zao inona ny antony atondinareo aty zao? Jery fety sady anaram-piain'ny le tsabony. Polisy amin'ny namana rehetra izay maka aty. Zay tsy fantatsa toa tena atao anaty valopy fotsiny. Inonao ve fa mety tonga any amin'izay andefasana azy zay zavatra ho aterinao any havana any atsimo zay? Satria toko raha misy fonona dia tsy maintsy tonga any le izy. Firy moa zao zanako madama? Anankiray. Fantatrao moa zany fa misy zaza ohatr'izay koa any atsimo any mitovy zo aminy nefa dia tsy mety tsy afaka mianatra noho ny fahasimban'ny fotodrafitrasa am-pianarana ohatra. Inona zany ny antso ataonao ny antso ataonao an'ny vahoaka malagasy rehetra amin'izao fotoana izao mba anampy ireo namana any atsimo? Mba apio izy mba hita fianarana sy mba hay dia mba hitra ao an-tsekoly mba anana fahafapo nareo mba hoe amme anazy. Zay ny eritreritry ny namana havana izay tonga eto amin'ny coliseum amin'izao folakandro izao mitondra ny voatsirambon-tanany azo itenenana azy mitondra ihany koa ny mitondra ny fanampiana atolotra ireo havana any amin'iny faritra atsimo iny. Ramose
tonga eto ianao inona nanosika anao avy aty amin'ny coliseum androany fangorana ny pretanindrazana nanosika eko aty aloany dia mitondra fakaherezana ho antsika rehetra ao antsimo ao amin'izao fa voikava mahatratra zao dia mahereza inona ny antso tokony atao amin'ireo malagasy rehetra mbola any tokantrano any amin'izao mba tokony hoavina mbola eny an-dalana mihitsy ary amin'izao fotoana ho avy aty amin'ny coliseum miantso anareo isika pretanindrazana mba ho tonga hitondra izay tsy rambin'ny tanana mba hifanomeza tanana amin'ny havana ao antsimotsimo ao miangavy atanandroa re tompoko antso atao any rehetra zay netiny namana teo zay inona fa tafitany amin'ny malagasy rehetra ny antso izay ihany koa no antona tonga télévision malagasy sy ny radio nationale malagasy ary ny DIP no RTM mihitsy amin'ny akapobeny nanao izao fampitana mivantana ny zava-misy aty amin'ny coliseum izao mba ahitantsika malagasy ary afantarantsika malagasy ihany koa fa tsy mbola very ilay sotoavina malagasy na malagasy ny malagasy hatramin'izay dia ilay fihavanana fatra-pandalan'izany fihavanana zany tokoa ny malagasy ary inona fa ao anatin'ny fisian'ny fahavoazana sahala amin'izao na ny amin'ny faritra inona na ny faritra inona dia afaka ampisehoantsika malagasy izay mara iray tanindrazana izay ary marina ilay antso nataon'ny artiste na ny mpanakanto tao anatin'ny fotoana maromaro hoe andeha hifanampy andeha tokoa isika hifanampy ao anatin'ny roa andro no eto amin'ny coliseum eto Antsonjombe manome fotoana ny mpanakanto fa afaka mandray ireo vokatry ny fo afaka mandray izay voatsiramby-tanana afaka mandray ihany koa izay fanampiana ny eritreretin'ny rehetra fa ahafahana manavotra sy manampy ireo mpiray-tanindrazana amintsika any amin'iny faritra atsimony nosiny izay misy ny tena voabe ho izahay teo tamin'izany fandalovany rivodoza Haruna teto izany ya anao moa zany hoantanintsika aloha ireo tonga eto madame inona nanosika anao tonga eto amin'ny coliseum miaraka amin'ny zazakely sy ny ankizy mba faly mandray anjara satria mba misy olona avy any aminay samy tanàna mba samy mpivahiny eto Antananarivo malahelo dia malahelo moa mahita le namatsika le misy bokoavazana any Antananarivo any Korea izay nampindana satria zakoa olona mba misy fandraisana sy maro ohatran'izay zany anaty vava eto handray anjara satria araka teneniny teo hoe voikava mahatratra zahay gasy avy eo mpanakanto zahay raha teo hinanagnanyity hevitry hoe agnampy sahirana synyity dia sy maintsy tonga mandray anjara mba hoentina matifaliny vahoaka malagasy eto amin'ny coliseum manokana no resahana dia zareo mpanakanto no tomponantoka tamin'ny fanatotosana izao etsika lehibe izao ary ao anatin'ny roa andro ary mbola izy ireo ihany no hitondra anatitra izany voangona izay voangona rehetra ny azo lazana azy any amin'ireo namana sy havana tapaka any amin'iny faritra atsimo iny fantatra fa raha ny hoan'ny sakara manokana amin'izao fotoana izao dia efa mitsangana ny komisiona manokana ametrahana hijerena ny fanaraha-maso na ny sécurisation ny azo lazana azy izay fanampiana azo avy amin'ireo malagasy rehetra any amin'ny faritra sakara ary fatongavany izay fanampiana izay dia tsy maintsy atrehan'ny polisy sy ny gendarme ary ireo manam-pahefana rehetra any antoerana modeste efa niry ianao ny maraina teo ary ny santatra ity androandroany ity fantatra fa tsy eto Madagasikara ianao no mipetraka fa any Londres manao ahoana aloha ny fijerinao an'izany hoe malagasy mitondra fanampiana ho an'ny samy malagasy zany iny dia zava-dehibe ary mahafinaritra ray fo miara miteta miara mirojo zany da misy zavatry mahazo mpiray-tanindrazana ary zay izy zavatry tokony hitohy mandrakizay fa sy hoe androany fosiny dia mampalahelo aloha zay mahazo mpiray-tanindrazana fantany manitikitika modeste hoe efa teto Madagasikara ve ianao talohan'ny natongavan'ilay rivodoza Haruna teo sa mbola tany Londres raha tany Londres dia inona nanosika anao hoe hiazakazaka ary nandray anjara tao anatin'ny tetsika ny karakaray ny mpanakanto ty mazava loatra rehefa zavatry amin'ny fotoa sarotra ohatran'izao na lavitra ianao na akaiky sy maintsy tonga anao miazakazaka mba manehitra ny fianakaviana manome fo manome hery dia zay azonao atao dia mba atao ao zay sy azonao atao moa dia sy azo atao
manana antso ary ianao atolotra ho an'ny malagasy rehetra amin'izao fandalovanao eto amin'ny coliseum izao ary nitondra ny talenta nanananao anampiana izany vahoaka malagasy any atsimo izany. Miaso vahoaka malagasy rehetra rehetra zany zao mba hiara-mientana, hiara-fo lalandava, asoisy ny disadisa. Dia amin'ny fandaminana koa zany mba hiengaviana rehetrarehetra mba hanao toe-saina mendrika fa sy hoe mitongilana na kotoatoa. Fa zava-dehibe ty sy misy atrehana. Anafana ny lanonana rehefa avy eo iny moa fa nandalo teo ry jojoby fa mbola betsaka ny andrarezinao zao no mbo akoatran'izay fa faharoa manaraka an'izay koa rapitso mbola misy koa mpanakanto akafizitsika rehetrarehetra ho tonga de rotsaka jery marcosy tarika firmain bakzana dada de fort dauphin tearano magneva terakaly zay rehetrarehetra zay zany dia anisany koa anafana rehetrarehetra amin'izay lanonana zay. Izany dia midika fa ho an'ny malagasy rehetra nietsika tanterahany syndicat ny mpanakanto eto amin'ny coliseum Antsonjombe. Ankoatra ity androany ity dia mazava ho azy fa manomboka amin'ny sivora indray ny rahampetso eto ary mbola iverina eto ihany rehefa avy eo ny namana Arembelo Julien izay mpitambola ny syndicat ny mpanao mozika eto Madagascar hitondra ny vokatra teo amin'ny fanangonana izay azo amin'ity androany ity ao anatin'ilay mangarahara izay matesany izany syndicat izany hatrany amin'ny namola volana izao etsika lehibe ho fanampiana ny avana any atsimo izao. Ametsika ambiance ndray ngamba aloha ny mpijery televiziona malagasy dia miverina eto ndray zay rehefa avy eo. Saniri salahilo tantarani sipahine Ampitsu inraisi Iletikani maswande Aritsi Machimuni Waisa isitsi Saniri salahilu Tantara disipahine Penyo wajua Ampitsu inraisi message tongavana eto satria noho dia zavatra nanjo tany kiliara dia anisan'ny message ampitainay foana zay zavatra hoe ao misy vata afaka rotsaka izay foipo sy ny mahafatsika manavitra andreo namatsika any atsimo. Nanosika anao tonga eto amin'ny coliseum. Dia mba ny fanomezana kely any trabonany atsimo.
hafatra ho an'ireo izay mbola tsy tonga eto dia mangavo mbo tonga po an'ny fonetidy sotatoko isaorantsika izy ray aman-dreny tonga eto nareo mianaka inona no antondrinareo eto amin'ny collection mba hanao fanampiana hoan'le trabona any atsimo nadidina tinareo avy zay mba voatsirambiny tanana azafady mademoiselle inona nahatonganao tonga aty amin'ny tsy mahita tenenina tenenenao misaotra tompoko ray aman-dreny miarabanao ray aman-dreny entiko ny zanaka samy nampalapina aminy dia zay rehefa mba misy namana mila namany ny avisaora misy tompoko mana hoana tompoko ny afatra oentinao ny afatra apetrako moa zany dia za dia tena mahatsapa mihitsy hoe tena mijanoko ankatsy mitradrano satria za mpivezivezy any raha manana fianakaviana any miatongavany amin'ny lalàny tona mihitsy arako fa lapisy moa zany olona maro vo tiana ho avy satria mbola be dia tsy ambany andraikitra fa dia manome eky ho atsika rehetrarehetra atsy tompo satria mafy io ary tena mavesatra fa ny olona eto Antananarivo dia fomba manampy fomba miezaka manampy zany hoe masamy malagasy atsika zany mahatonga ny olona eto manampy sy mahatonga ny tonga eto amin'izao fotoana izao fa dia ary misotra betsaka ho an'le mpanakanto nanao an'io propaisany io satria na izay fotsiny dia tianao an'izy nefa tsisy problème be le lalàna hoe mety hoe voatokotina le vola ho aleko andraisana hatriny vao fa tia manko zao to dia hita hoe resaka fansakana zany fa manara-maso an'io hoe za reo zao nanao an'le izy dia ohatrany hoe hoan'le le vola misy zanako any tiako tena ho ampiana nefa any raha andeha hanampy anazy any foyako tsy ampy azonao zany dia aleoko zazako ako misy aty dia tonga zay ary tsy androany any fa rapisy mbola verina eny toko sotrabetsaka tompoko dia hoan'ny fitena fiarah-miasa aminareo anina zany mbo hoe mifanampiana le any atsimo zany isaorana ry zareo amina any atsimo any zany velo mandrindra aminareo rehetrarehetra le atsimo any mampamangy any hoan'ny tovolahy izy ny anarao tovolahy Rijo tompoko. Inona no atondiany rijo aty amin'ny collection? Alohan'an'le olona any atsimo zany dia zay bo ame tsy ny volana hoe anina fa ny fo manolotra zany be da be ary be fitiavana ary misaotra ny fanjakana nisy an'izao ka afaka nanao ny izao mba iraisa firaisan-kina sy fitiavana eto zay tsy dia ho lava teny fa saotra eo an'izay manatanteraka zao. Mafonja dia mafonja tokoa izay hafatra nomeny rija teo tsy jerena mahazaza azy fa ny hafatra nomeny no entina ho antsika rehetrarehetra any atokantrano any sy fampaherezana koa ireo havana traboina any atsimo any. Azafady madama, inona no nanosika anareo mianaka ho aty amin'ny collection? Nanosika anazy zany tompoko dia hitanao misy savaviko any Antsoiary dia miaraka aminy dia manampy anzareo amin'ny fanomboza misy zany. Dia ny ankizy nentina aty ve mahafantatra hoe inona ny atondia aty? Tsy mahafantatra fa hoe jery fety. Ia, isaorantsika izy mianaka tonga taty amin'ny collection taty. Mety gaka isika raha mijery ny ao anatin'ny misy ny fampisehoana fa somary manaladalaka ihany le izy. Ny antony dia misy manatitra fotsiny ny fanomezana sy ny fanampiana avy aminy ny olona dia miverina fa raha ny olona tonga teto androany dia maro nanomboka tamin'ny maraina ary mendrim-piderana hoy izahay toy satria tamin'ny 7 ora maraina katroka dia nanomboka izany fanomezana fanaovana tolo-tanana teto amin'ny collegium teto amin'ny Antsonjombe izay. Averina fa tsy ny eto Antananarivo rery ihany ny syndicat ny mpanao mozika no manao izao hetsika lehibe izao fa misy ihany koa ny hetsika toy ny any Antsirana, Tomasina, Fianaratsoa ary ho atambatra ireo rehetra ireo izay vao miaraka aterina
any amin'ny faritra atsimo ary ny mpanao mozika malagasy mihitsy ny tondra sy anatitra izany fanampiana izany ho any antoerana isiny ny mangarahara sy ny fampitokisana eo amin'ny vahoaka malagasy sy ny mpanakanto izay akaiky ny rehetra amin'izao fotoana izao. Tsika ny antony satria rehefa mba mitaza maso zay dia tena nisy 200 ariary be be tao fa manina miteny aminareo tsy toko tsy foroana ny antony satria akoatran'ireo olona zay name 50,000 ohatran'izany dia hitan'Andriamanitra ny 200 ariary zay nataonao satria ohatrinona vola miditra aminao isan'andro moa zany 200 ariary zany nefa foinao tehaka mafy be ho anareo zay nanatitra 200 ariary tehaka ho azay nanome ariary 100 fa zao koa nefa hitehaka mafy be ho an'ity orinasa anankiray ity isika
inona telopolo taonina vary telopolo taonina 30 tonnes de riz tehaka mavetsika lazaika aminareo izy le orinasa rehefa avy eo izany orinasa zany a dia mbola nanome 2 tonnes de sucre izany hoe siramamy 2 kilao tehaka ho azy sika 3 kilao zany varimeny a saika na firigony zany mbola nanome ihany koa io orinasa io bidon na 20 litre na menaka le hitanao bidon mavomavo reny ohatran'ireny abeany a miisa 10 litre tehaka ho azy sika ary farany dia mbola nanome carton na savony miisa 420 ao anatin'le bara lavalava reny a miisa 100 zany carton zany zany hoe nanome savony 420 isa zany a orinasa io tsy zany orinasa zany fa mitehaka mafy be ho an'ny orange isika apitapitahoandra misy solotenany ao fa misaotra betraka andriamanitra mafikianareo iny ary tompolasotsoko vavy tamin'ny 7 ora maraina no nanomboka ny etsika teto amin'ny Coliseum teto Antsonjombe ary efa manakaiky ny amin'ny 5 ora izany hoe tao anatin'ny ora maromaro tsika fetosony maservelo no napita mivantana ny etsika tety amin'ny Coliseum natoro tamin'ny vahoaka malagasy tamin'ny alalan'ny télévision malagasy ny radio nationale malagasy fa maro ireo tonga nanatitra ny fanapiny omena ireo havana izay sahirana vokatry ny rivodoza Haruna tany amin'ny faritra atsimo iny ia natao mahay avy nandritran'izay nisokafa ny Coliseum androany izay satria nietsika tahaka itony ilana fahamelona ihany betsaka ireo mpitandro filaminana niara-ny etsika teto na ny polisy municipaly io na avy amin'ny gendarmerie am-pirenena io na avy amin'ny polisy pirenena ny andraikitra ny fandriam-pahalemana teto araka ny vaovao farany amin'izao ora itenenantsika zao olona iray no voasambotra saika nanakorontana teo ampavahady teo ary olona iray no naratra ka nentina eny amin'ny tobi-pahasalamana tsy atahorana moa ny fahasalamana izay naratra izay amin'izao fotoana amaraparananay ny fitantarana mivantana avy ety amin'ny Coliseum tia dia omena antsika rehefa aveo ny taremarika vonjimaika izy ty satria mbola tsy tapaka miditra tsirairay ny olona amin'izao folakandro izao mbola mandrotsaka ka noho izany ireo tompona andraikitra mbola eo ampanisana ny vata hafa ny hafa moa zany mbola ety ambavahady ety natao mahay avy zay fandriampahalemana zay dia hita fa mafy sy tsara tamin'ity androany ity ankoatra ireo mpitandro filaminana zay nolazainao teo fetosony maservelo dia hita teto ihany koa ireo mpitandro filaminana manokana na ny sécurité manokana izay niahy ny fampandehanana tamin'ny fomba mety izany andro voalohany natokany mpanakanto hanaovana ny tsipaipaika na ny fanangonana ny fanampiana avy amin'ireo havana sy namana eto Antananarivo ary alefa any amin'ny faritra atsimo iny ny mpitambola eo anivon'ny syndicat ny mpanao mozika aiza ho aiza amin'izao ora izao ny voangina ao aminareo saotra betsaka nata tiako manamarina ialana tsiny aloha amin'le fanisana vola fa tena efa sahitsahirana tsara mihitsy ny mpanisa vola satria mandeha ny fanisana arizato mandeha ny fanisana ronjato mandeha ny rehetrarehetra tia fa dia mbola nitaremarika aloha arabola tia mbola tsy mahita tolotra aloha zay zao satria rehefa avy eo zany tsy mety ho hita zay taremarika zay fa na zanaty zany misy taremarika hafa akoatran'izay dia ny taremarika eo amin'ny lafiny hoe etana ohatrany hoe ny vary zao dia efa nitombo ray taonina mahery teo efa lasa 2 taonina amin'izao fotoana zao ny vary dia amin'izao fotoana zao lasa 2 taonina ny siramamy dia amin'izao fotoana zao misy bidona 10 amina 20 litre zany hoe 200 litatra zany lay menaka dia efa misy savony miisa 410
dia zay zavatra zay tsara ihany manamarina dia efa sady isaorana sahady a ny tompona andraikitra rehetrarehetra ao amin'ny orange Madagascar sy ny orinasa orange Madagascar zay nanampy mivantana amin'izao ary tsy vitan'izay ihany fa io zavatra io zany mbola anampy koa ny orange Madagascar amin'ny alalan'ny fitaterana satria ary zareo mitatitra azy ihany a dia atolotry ny zareo amin'ny fomba ofisialy ity le izy a satria efa azonay ilay bon mikasika an'izay zavatra zay entana rehetrarehetra zay zany zavatra kasitrahana fa dia mbola miantso na rehetrarehetra zay malala tanana foana zany amin'ity zavatra ty mety endrikendriky ny rahampitso inona no mety zavatra mpiavaka azy raha mita amin'ny androany raha isy zavatra mpiavaka azy ary amin'ny firiny anomboka dia amin'ny firiny mety hikapona na pitso ny zavatra mampiavaka azy aloha za mino fa hoe mety mbola variana kely angamba le olona dia hitako zao amin'izao arivarivo zao fa efa mitanjozotra daholo le olona makatia zay vao tena hoe hitanao hoe taitra daholo fo amin'ny torimaso malagasy rehetra tsy maninona koa io ny omby indray mandry tsy indray mifoko dia raha pitso a miavaka tsara koa amin'ny fotoana io a satria za teneny foana hoe akoatran'ireo artiste hoa anao animation dada de fort dauphin firmin rapitso din rotsaka jojoby dia bakizana azolay ny rehetrarehetra mihitsy zany amin'ny akoatra jery marcosy sy ny rehetrarehetra zay koa anisan'ny mampiavaka azy akoatran'izay dia zay moa zany mbola nareo koa mazava ho azy mbola miavaka foana satria miaraka aminareo foana koa zay tsy adinonay ny misaotra nareo foana foana sy ny misaotra fitondram-panjakana koa satria anisany a nanome tosika anay koa zany amin'ny fanohanana amin'izay azony natao rehetrarehetra zany ny fitondram-panjakana eto Madagasikara isaorana ny mpitambola ny syndicat ny mpanao mozika nitondra izay avatrafatra ho an'ny rahampitso izay iny zany ny vola azo aloha tamin'ny talohany tamin'ny 10 ora teo iny 18 millions 300 000 FMG teo iny na eninalina sennet sisy tetrapitisa ariary ny vola voangina zany hatramin'izay talohany tamin'ny 10 ora izay mbola hatramin'ny enina ora no mbola misy foana ny etsika ato anatin'ity coliseum ity sao dia mbola misy tino anam-pena fitosoa dia mahaserve ia maraparana ny ety amin'ny coliseum isika natao mahay avy ny fitetarana mivantana aty amin'ny coliseum no farana fa ny etsika dia mbola mitohy mandrapahatapitry ny ora nomeny izy ireo rahampitso zany mbola anetarana isika rehetra any tokantrano tsiraikiraiky any indrindra moa isika mbola tsy nandray anjara amin'ny fanampiana ireo havana sy tapaka any amin'ny faritra atsimo andrefana tsy zareo any ihany koa fa ny any vangendrano koa tratra ny rivodoza aronary ary nisy taketra nahazo azy ireo miantso ianareo zay mbola tsy nandray anjara isika efa nandray anjara dia mbola azontsika atao ihany ny mandray anjara rahampitso ny adity tsy an'olon-dratsy ary isika malagasy izay mitandro fihavanana sy firaisan-kina amin'ny etsika tahaka itony no tena ahitana izany fihavanana sy firaisan-kina izay hiderany rehetra antsika io na ny any ivelany io natao mahay avy fantatrany koa fa mitohy ary miaraka ny fanirian-dalana amin'izao etsika eto amin'ny coliseum izao ny any amin'ny faritra miaraka amin'ny syndicat rehetra ao anivon'ny mpanao mozika mohatry n'izany any Antsirana Thomas na Fianaratsoa rahampitso dia mbola hitohy sala amin'izany ihany koa ny etsika sala amin'izay fantatrany koa fa tamin'izao androany izao no farany aloha ny etsika karakarain'ny gouvernement na ny téléthon tetsy mitranoboky pirenena tamin'ny efatrora teo eo no tokony hifarana izay tetsy amin'ny tranoboky pirenena izay ny an'izany ndraiky ny ampeleza ny faritany ny toliara kosa dia ao amin'ny ANS ampeflo no mositohy izany aratra amin'ny atalata ho avy izao amin'ny alatsinainy izao kosa ny an'ny faritra vatovavy fitonany manoloana ny brony commune no anytanterahana ny fitia izay tolotanana ho an'ny havana any atsimo any amin'izany faritra vatovavy fitonany izany vovao nampitainy namana rolier soteny télévision malagasy any manakara izay rehetra izay tokolatsoko vavy no nakatonanay ny tantarana mivantana ny angateto amin'ny coliseum ankasitrahana ireo teknisiana maro be izay niaraka taminay taty amin'ny coliseum ankasitrahana ihany koa ireo teknisiana maro be tao anositany tamin'ny fandrindrana ny sary sy ny feo nafahana napita ny zavanisy tety amin'ny coliseum ankasitrahana indrindraindrindra isika tany tokantrano tany nanaraka sy nanjo izany hatramin'ny farany rahampitso dia mbola misy mitantarana mivantana eto amin'ny télévision malagasy ny zava-misy eto amin'ny coliseum izay mianadahy kosa mametraka ny veloma mandra-peona mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray
tontolo izao nanalohaniny ary ny tompo